Faly miarahaba ny ankizy rehetra indray. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny zazakely angentsika izao hoe amerina lesona vaovao indray angentsika ilay lesona nianarana tamin'ny herinandro e. Eny ary, alohan'ny zavatra rehetra dia mahalala fomba foana moa fampiarahaba aloha manao bonjour atao ary ataontsika ny hira ao aorianan'isa telo. Isa, roa, telo. Arabanenao salama ve, manahoana akory re. Arabanenao salama ve, faly mahita an'se. Eny ary, faly mihaona aminao indray faly mahita an'se. Andeha akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso, vavakintsika. Jesosy malalo, amerina lesona indray zahay. Ampio zahay mba ho endry tsara, hiaino tsara, tsy hitabataba amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lesona firy moa ny averintsika izao? Lesona fahaefatra. Ny lohateny namana tsara efatra. Verina hoe namana tsara efatra. Eny ary, ny tsenjery dia manao hoe izay tia n'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa. Averina hoe izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa. Izay zany ny tsenjery. Andeha ny rahantsika ny tantara feno olona tao amin'ny trano kely anankiray fa hoe wow Jesosy ampianatra Jesosy. Niazakazaka ny olona andeha hamonjy an'ilay trano kely satria te hiaino an'i Jesosy izy. Feno olona be tao amin'ilay toerana. Dia nisy olona anankiray narary izy. Dia izy koa mba te hahafantatra hoe misy an'i Jesosy any. Mahavita zavatra Jesosy. Mahay manao fahagagana ohatran'ny efa nianarantsika Jesosy. Tsara fanahy Jesosy. Ahoana reny mba tongavako any fa mba te ho any amin'i Jesosy angamba raha mba tonga any amin'i Jesosy mba sitrana ihany koa. Ahoana reny ataoko hoe ahoana re Jesosy mba tongavako any aminao hoe nantsoiny ny namany. Ireo ny namany tonga teo aminy. Firy namany? Efatra. Za mba te ho any Jesosy ihany koa mba te hiaino an'i Jesosy. Andao fa entinay ianao andao batainay amin'ny fandrinanao ianao. Andao. Teny bataina amin'ny fandrinany nentina teo amin'i Jesosy izy. Tsisy lalana. Tery be ny trano. Ahoana ary ny atao? Inona ary ny atao? Nahita hevitra rakizy reto namana tsara efatra reto andeha hoentintsika ery amin'ny tafontrano izy. Nampakariny tany amin'ilay tafon'ilay trano rakizy ilay namany marary. Dia napetraka teo ambony tafo. Dia nesorin'ilay tafontrano. Nesorin'ny tafontrano. Nesorin'ny tafontrano. Dia latsany avy any ambony any izany ilay rangahy. Nafatony tamin'ny tady. Nampidininy. Niandrandra ny olona. Fa izy iny. Hay olona marary tsy afaka mandeha. Nentina teo amin'i Jesosy. Tena nontaniany Jesosy hoe inona no tianao ataoko aminao? Dia hozy izy ilay rangahy hoe ilay rangahy marary hoe ny amelana ny heloko fa satria nge za Jesosy manoty teny ratsy nge zahay mamono namana nge zahay. Hozy izy ny olona inona koa izany tantara rehetrarehetra izany? Mahay an'izany moa Jesosy? Fampiresaka teo ny olona fampiresaka. Fa ilay marary rakizy mahafantatra ny ataon'i Jesosy. Dia hozy Jesosy hoe
Inona re olona mety ny miteny hoe voavelany elikosa hoe ho sitrany ianao. Tsotra ho sisy Jesosy mahay zavatra rehetra Andriamanitra. Teny resaka tamin'ilay lehilahy izy hoe mirena ianao mitsangana dia batao ny fandrinanao. Hoe ny arina leranga afaka mandeha ilay tongony narary tsy nahafahany nandeha teo. Sitrana izy rakizy batainy ny fandrinany dia nivoaka ny trano izy satria sady voavelany ny elokany no sitrana izy. Gaga daholo ny olona andao iteran'Andriamanitra fa mahay zavatra Andriamanitra, nahay zavatra Jesosy. Niaraka tamin'ilay lahy sitrana ny namany rehetrarehetra, nisaotra n'Andriamanitra zareo dia niteneniny tamin'ny olona rehetrarehetra hoe Jesosy no nanao an'izao rehetrarehetra izao. Rankizy, mahay manao zavatra ho antsika Andriamanitra. Ary rehefa manao zavatra ho antsika izy dia tokony teny amin'ny namantsika koa isika, tokony hanampy ny namantsika koa isika ho lasa namana tsara tahaka n'izy Evada nitondra n'ity marary ity. Rankizy, ampio ny namanao satria ianao dia namana tsara ihany koa. Aoka ianao namana tsara tahaka azy efatra mirahalahy. Hitondra ny namanao ho eo amin'i Jesosy. Izay indray izany ny tantarantsika androany fa mahafinaritra Jesosy. Andeha hisaotra ny Jesosy mandrakarivintsika ny amin'ny zavatra nataony. Andeha ary tsika hivavaka tsika dia hanao hira fanaovam-beloma rehefa avy eo. Akambana ny tanana ary ahondrika ny loha, akipy ny maso. Misaotra anao izay Jesosy fa ianao dia manampy anay ary namana tsara ho anay koa ianao. Ampio izay mba ho namana tsara ho an'ny namanay. Misaotra Jesosy Amen. Eny ary mirava indray ary ny sekolintsika dia andeha hanao hira fifanaovam-beloma. 1, 2, 3. Mirava ny sekoly sabatana izao, veloma veloma manava ny so, veloma endre tsarako. Endre tsara rakizy amin'ny herindray izany ny fotoanantsika. Veloma tompoko. Mianatra eo tongotrao. Manahoana daholo indray ny zazaboto miarabantsika rehetra fa tonga atao anatin'ny sabata isika hiaraka amin'Andriamanitra. Hidera azy isika dia andao ataontsika vavaka ny fiderana azy amin'ity anio ity. Akambany ny tanana dia ahondrika ny loha dia akipy ny maso. Andriamanitra faly izay misaotra anao noho ny sabata fitsaharana izay atolotra ho anay zazaboto miaraka amin'ireto ankizy namanay ireto. Dia mangataka izay mba omenao fahendrena. Dia sady mpijery, mpiaino, makatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mitondra ny lohateny hoe mitana ny teny natao ny lohatenin'ny tantara izay ho arahantsika androany. Dia misy hafatra avy amin'i Jesosy indray ho ataontsika tsy anjery, tsy mahazo mijery Baiboly intsony izany fa ianarantsika eto izy ity. Voasoratra ao amin'ny Samuela 1:2-7. Samuela 1:2-7. Dia vakiako indray aloha fa eno tsara ary. Efa nianina tamin'ny anaran'i Jehovah isika roa lahy fa hompisakaiza. Averiko indray mandeha fa nisy diso kely izy teo. Efa nianina tamin'ny anaran'i Jehovah isika roa lahy fa hompisakaiza. Andao ary araka merina indray isika miaraka manisa telo. 1, 2, 3. Efa nianina tamin'ny anaran'i Jehovah isika roa lahy fa hompisakaiza. Tsara be nge izany teny atao tsy anjery izany. Andao nge arahantsika ny tantara izay tantaran'i Davida sy Jonatana ihany no tohizantsika anio.
miandrandra nijery ny lanitra manga dia manga Davida Mpanjaka. Nihatsiaro ny fahatanorana izy, hitamberina tao an-tsainy ireo fotoana rehetra nolaniny tamin'ny ampiandrasana ny ondry ny rainy. Tsarony tokoa ilay andro manokana nahatongavan'i Samuel mpaminany hanositra azy ka nandrarahany mpaminany io menaka dilo oliva teo amin'ny lohany, sady nilaza taminy fa izy no novidian'Andriamanitra ho mpanjaka andimby Saoly. Tsarony toraka izany koa ireo fotoana nitoerany tao Amandapa niaraka tamin'ny Saoly mpanjaka. Rehefa izany dia nieritreritra ny Jonatana zanak'alany Saoly izy, dia ilay sakaiza tsy fony fa tiany sady tia azy, ny sainto Davida. Miaramila mantsy Jonatana ka tany amin'ny ady no nahafaty azy, nanembona azy Davida. Tsarony izany fotoana nahazatra ny tangenany zareo soavaly, ny tifirany zanatsipika, ny fanaovany dina fa ho mpisakaiza mandrakizay. Tadidy ny taoriana izany fa nanome toky an'i Jonatana izy fa hanao soa amin'ny ankonany sy ny taranany. Tampoka teo dia nisy hevi-baovao tonga tao an-tsain'i Davida. Mbola misy velona vare ny taranaka Jonatana. Lasa Davida Mpanjaka nampiatso ny Ziba izay mpanompo ny tao an-tranon'ny Saoly. Niazakazaka nakany an-dapa Ziba, ka raha vao tonga tany izy dia niankoka teo anatrehan'ny mpanjaka. Mbola misy velona ihany ve ny avy amin'ny taranaka Saoly? Hoy Davida Mpanjaka raha nanontany Ziba. Teny eo amin'izy ireny ny hatsaram-panan'Andriamanitra mantsy, raha tomba ka mbola misy ihany any. Eny tompoko, hoy Ziba namaly ny mpanjaka. Mbola misy zanak'alany Jonatana iray velona any. Mefiboseta no anarany ary malemy tongotra izy io. Nianjera mantsy izy fony kely dia naratra ary dia nanjary nalemy ny tongony roa. Nitsika Davida Mpanjaka, te ahita azy aho izy, ka dia naniraka mpanompo izy aka Mefiboseta ka hitondra azy ho any an-dapa. Nanomboka narary ny vavon'ny Mefiboseta raha nandreny ny hafatra ny mpanjaka. Fantany mantsy fa nampijaly fatratra ny Davida Saoly raibeny izay mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Inona ary no antony anirany mpanjaka azy ho tonga any an-dapa? Hamono avy ny mpanjaka sa ahoana marina? Fantany tsara fa tsy afaka nilaza hoe tsy izy, saingy izy mihitsy no tsy te hiaona amin'ny mpanjaka. Nandeha ihany anefa izy noho ny farany. Rehefa tonga tany an-dapa i Mefiboseta dia nikoka teo anatrehan'ny mpanjaka. Mpanomponao hoy izy taminy. Aza matahotra ary Mefiboseta, hoy Davida tamin'ny mpahatsoram-po. Sakaza tsy foiko fa tiako sady tia i Jonatana rainao. Izany no nanirahako anao ho tonga eto amiko. Indro omeko anao daholo ny tany izay efa nanan'ny Saoly raibenao fahiny. Inona kosa ianao kosa dia tiako raha hiara-mitoetra amiko ato an-dapa. Nosokafa noho ny hatarany mihitsy ny vavan'ny Mefiboseta fa inona no antony anaovanao izany zava-tsoa izany amiko? Satria tiako loatra ny rainao, ary efa nanome toky azy fa hanao soa amin'ny taranany. Izany navaliny tenin'ny mpanjaka. Dia nifindra nipetraka tao an-dapa i Mefiboseta. Nataony Davida toy ny zanany naterany mihitsy izy tamin'izany, ary tsy ela akory dia lasa mpisakaiza sy tsy mifankafohy izy mianaka ireo. Mianatra eo an-tongotrao. Manao ana daholo ianareo rakizy namako. Faly fa tafahoana aminareo indray. Jesosy anie omba antsika amin'ity sabata mahafinaritra ity. Amerina ny loha hevitra faefatra ary isika izao izay manao hoe ilay andro nitomaniny Jesosy. Ilay andro naninona hoe nitomaniny Jesosy. Tiany Jesosy ampitaina amintsika rakizy
fa rehefa malahelo sika io dia malahelo koa nge Jesosy ianao ilay mitomany koa dia mba mitomany koa Jesosy. Ary izany no irian'Andriamanitra ny mba heverantsika ny hafa manoloana ireo zavatsakotra izay lalovana izy ireo. Ny andalan-teny izay ho ataontsika tsenjery moa dia hitantsika ao amin'ny Galatiana 5:1-2. Galatiana 5:1-2 manao hoe mifampitondrà izay mavesatra. Mifampitondrà izay mavesatra. Ka dia ankizy izay ho fitaovana ampiasain'Andriamanitra tokoa anesa sy ianao hanohana sy hanampy ireo namantsika izay manana vesatra rakizy. Dia ho sabata feno fitahiana ao anao ny androany eo am-panarahana izao tantarantsika izao. Tany Betania, tanàna tsy dia lavitra loatra ny Jerosalema angeraka izy no nonenan'i Maria sy Marta ary Lazarosy. Izy telo mianadareto dia naman'i Jesosy akaiky azy indrindra. Ao amin'ny zareo i Jesosy no mitoetra rehefa tonga any Betania. Fantatra izy ireo tsara ny hery sy ny fahefanana nanan'i Jesosy, ka mazava ho azy raha nampiantso azy Maria sy Marta rehefa narary Lazarosy. Tsy nirotoroto anefa nge Jesosy rakizy, mbola nijanona 2 andro teo amin'izay nisy azy izy. Izay vao niainga akany Betania. Tamin'ny fotoana nahatongavany tany anefa dia efa maty Lazarosy, ary hefarana izay no nandevenana azy. Fantatry Jesosy fa maty Lazarosy, kanefa dia nanao planina hananganana azy amin'ny maty inge izy, ho fanehoana amin'ny olona rehetra fa izy no Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Rehefa reny Marta fa efa akaiky ny tanàna Jesosy dia nivoaka hitsena azy izy. Raha teo ianao dia tsy maty ny anadahiko, hoy ange Marta tamin'i Jesosy. Mbola nisy tsirom-panantenana ihany anefa tao aminy. Fantatra anefa fa na inona angatanao amin'Andriamanitra dia omeny ianao izany, hoy indray ange izy tamin'i Jesosy. Izao ny fananganana maty sy fiainana, hoy izy Jesosy. Izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Eny tompoko, hoy Marta, mino aho fa ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra. Nanana fanantenana vaovao tao am-pony indray rakizy Marta, ka lasa niazakazaka niantso an'i Maria raha vaviny. Tonga ny mpampianatra ka miantso anao, hoy ange izy tamin'i Maria. Nitsangana aingana rakizy Maria, dia nivoaka tany ivelan'ny tanàna hitsenan'i Jesosy. Raha vao nahita azy izy dia niankoka teo amin'ny tongony ange, sady namerina ilay teny izay nolazain'i Marta koa nanao hoe tompoko, raha teo ianao dia tsy maty ny anadahako. Fantatry Jesosy ny zavatra niseho manaraka, ka dia nandeha nakany amin'ny fasana izy ireo, ary nasainy nakodia ange ny vato be izay nanity ny fasana nisy an'i Lazarosy. Dia nivavaka tamin'ilay rainy any an-danitra izy, ary taorian'izay dia niantso an'i Lazarosy mba hivoaka avy ao am-pasana. Indro tokoa i Lazarosy fa nivoaka, izay mbola voafeny ireo lamba namonosana azy rakizy. Minitra vitsy-monja taorian'izay dia nahita ilay anadahany velona indray nge izy miravavy, ary faly aok'izany izy ireo. Nangorakoraka aok'izany ny fon'ireto naman'i Jesosy anankiroa rakizy, ary iray tamin'izy ireo moa dia nitomany teo an-tongotry Jesosy mihitsy. Nampihetsika ny fon'i Jesosy be fitiavana ny fahitany izany, ary noho ny fiaraha-miorina sy an'i Jesosy tamin'ireo dia nitomany koa ange Jesosy. Niara-ny zaka ny fahoriana tamin'i Marta sy Maria no namoizan'izy ireo an'i Lazarosy anadahany. Nahatsapa ny alahelo izay nitambesatra tamin'izy mirahavavy i Jesosy. Nitomany Jesosy satria nitomany izy ireo. Nasehon'i Jesosy antsika teto rakizy ny ohatra ny fifampitondrana izay mavesatra. Nampiseho ny fomba tokony hieverana ny hafa izy, iriny mba hahaizantsika maka ny toeran'ny hafa ka hatsapana ny zavatra iainany sy mianjady aminy.
tongotrao. Ampifaliana indray ary no anolorana ny arahaba ho an'ny tanora zandriny rehetra. Hiaraka merina indray ary sika lesona fahafiry sika izao, lesona fahaefatra. Namaky ny mofo ilay lehilahy nitsangana tamin'ny maty. Namaky ny mofo ilay lehilahy nitsangana tamin'ny maty. Ny tsy anjerintsika dia ao amin'ny Petera 2:1-3. Andeha raha antsika mamerina ary izany. Efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Izay ilay tsy anjery. Inandray ary ny hitantsika nandritry ny herinandro, mbola mitohy ihany ilay tantaran'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Rehefa nitsangana Jesosy dia nanomboka niseho tamin'ny olona izy. Fa tamin'ity indray mitoraka ity, tao anatin'ity lesona nianarantsika ity, dia niaraka tamina mpianatra roa lahy izy. Izay mpanaradiana azy tamin'ny talohan'ny nahafatesana. Rehefa nandeha teny an-dalana ireo dia hitan'i Jesosy teo amin'izy ireo ny alahelo, ny asa saina. Satria ohatrany hoe tsy nandeha tamin'ny laony ny zavatra rehetra. Ny resaka ny zavatra rehetra niseho nandritry ny farany herinandro izy tamin'ny nampijaliana an'i Jesosy, nanombohana azy tamin'ny hazo fijaliana, nahafatesany ary nandevenana azy. Ny resaka momba an'izany izy, diso fanantenana izy ireo. Dia niresaka tamin'izy ireo Jesosy. Mody vahiny izy, tsy nasehony azy ny endriny, fa te hanondrotra indray ny fanantenany i Jesosy tamin'izay fotoana izay. Efa niriany Jesosy natao foana izany hatramin'izay na le herinandro talohany nahafatesany ary, dia efa niezahan'i Jesosy ny hampahery an'ireo mpianatra ireo. Tamin'ity fotoana ity dia nanararoatra Jesosy nampahery an'izy ireo. Rehefa nanao tari-dresaka Jesosy dia nanomboka nanazava izy ny momba ny tenany, ny tantara rehetra momba azy, voalaza mahakasika azy ary tsy miala tao amin'ny soratra masiny Jesosy. Tsy miala amin'ny soratra masiny Jesosy. Izay voalaza tao amin'ny testamenta taloha dia tanteraka tao amin'ny fiainan'i Jesosy tamin'io fotoana io. Ny nolazain'ny mpaminany mahakasika ny fiainany dia tanteraka tamin'io fotoana io. Rehefa niara nisakafo ary reto olona reto, izay vao naneho ny tenan'i Jesosy tamin'ny famakiana mofo. Tonga saina ireto mpianatra reto fa i Jesosy ity. Kinanjona n'inona indray? Tsy hita tampoka teo Jesosy. Izay vao niverina indray 13 kilometatra ny elanelan'ny toerana nisy an'i Jerosalema sy Emosy izay nisy an'izy mirahalahy. Dia niverina ny hazakazaka indray izy nilaza ny vaovao mahafaly. Mahafinaritra ry tanora namako fa ny zavatra tsara mahakasika an'i Jesosy, ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia hiazakazana ny mizara azy amin'ny hafa. Efa mba nandramanao ve izany? Ny vaovao mahafaly, ny fiainana mandrakizay, ny fitiavan'i Jesosy, ny tsanganany tamin'ny maty, mampiazakazaka anao ve ny mizara an'izany amin'ny hafa? Fa nampianarin'i Jesosy tao anatin'ny lohahevitra izay nianarantsika, ny fomba fanehoana ny fizarana vaovao mahafaly. Tsy miala amin'ny soratra masina. Eny na Jesosy ary dia tsy miala tao anatin'ny soratra masina. Ny lesona nianarantsika izany dia nampafantatra antsika ihany koa fa amin'ny fizarana an'i Jesosy dia azontsika atao ny manaraka ny ohatra izay napetrany. Izay ohatra nataon'i Jesosy izany no azontsika atao ihany koa ao anatin'ilay fizarana. Nanampy antsika ahatsapa ihany koa fa mahafaly anie ny mizara izany vaovao mahafaly izany, miteraka fifaliana izany, ny fahafantarana fa namonjy antsika Jesosy, maty ho antsika Jesosy dia mitondra fifaliana izany. Dia nanampy antsika ihany koa hanapa-kevitra mba hanaiky an'i Jesosy sy hizaran'i Jesosy amin'ny hafa.
tadidy ve le afatra nasehon'i Jesosy atsika ny fomba izarantsika azy amin'ny hafa. Azadino tsy miala amin'ny soratra masina ary manambara an' Jesosy foana ny zavatra rehetra izay ataontsika satria ny fitiavany no nahatonga azy maty teo amin'ny hazo fijaliana, fitiavany hamonjy atsika indray, hanome atsika ilay fiainana mandrakizay. Izay indray ary ny lesona izay nianarantsika nandritra ny herinandro, nino aho fa nahafaly anareo ary nandraisinareo fanapahan-kevitra ihany koa ny fianarana n'iny lesona iny. Mirary soa atsika indray dia amanaraka indray isika mihaona. Mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika mpiara-mianatra ny lesona sekoly sabata indray amin'ity maraina ny sabata ity. Lesona faefatra sady isika mandeha ny fotoana kanefa na izana zany aza mino fa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia tsy miova fa mitoetra mandrakariva mafy, tsy azo hozongozonina. Dia miandoana dia tonoana mandrakariva ho anao sy ny ankonanao ny fiadanan'ny tompo. Lesona faefatra nampitondraina ny lohateny hoe ny firenena rehetra, ny fizarana voalohany no andeha hiarahantsika mandinika amin'ity andro ity. Mialohan' izany anefa dia andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misotranao indray izay noho izao sabata izao izay omenao anay, ahafahanay miona aminao ary ahafahanay miona samy izahay ihany koa. Misaotra tamin'ny famondram-ponao, misaotra ny amin'ny fitantanana rehetra. Ankehitriny anefa dia mangataka hatrany izay ny famelan-keloka sy ny fanadiovana satria mpanompo tsy mahasoa ihany eo ny andrianao. Mangataka ihany koa izahay ny fanena masina mba arotsaka ao amin'ny fomba feno, ahazonay mahatakatra ny tianao ambara amin'ny alalan'izao lesona izao. Ho ankehitriny ary dia maniry izahay ny itenenanao aminay fa vonona mandrakariva izahay iaino anao. Nara Kristina angatana ny vavaka. Amen. Ny firenena rehetra fizarana voalohany mbola ao anatin'ilay tontolo manodidina ny fomba fandinihana ny faminaniana amin'ny Baiboly isika ary mpiara-mianatra namana. Ny andinina tao tadina dia amin'ny bokin Daniela 7:7-20. Tena mahafinaritra, tena fikasana ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanompo ny fokom-pirenena sy ny firenena ary samy efa fiteny rehetra azy. Ny fanapahana dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka ary ny fanjakany tsy ho rafa. Ry mpiara-midinika namana, mampiseho ny vahaolana entin'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao ny bokin'ny Apokalipsy. Ary hita amin'ireo toko faran'ireo fa afaka averina amin'Andriamanitra, averin'Andriamanitra amin'ny laoniny ny zavatra rehetra, ny azonaina, ho afaka niozina ary afaka hifanatrika amin'Andriamanitra indray isika. Amin'ity androany ity dia hijeriny amin'ilay lohateny hoe ny firenena rehetra isika. Fantatritsika tsara fa nohariana ho fonenana tsara indrindra ao an-taranak'olombelona ny sahetena. Indrisy anefa fa rehefa tafiditra ny fahotana dia fantatsika ny zavatra nitranga fa voatery nesoron'Andriamanitra tamin'ny olombelona ilay sa sy ilay azonaina ary voalaza aza fa noroahina mihitsy ny olona hiala atao amin'izany sa izany. Nanombokatreo dia tsy maintsy niasa mafy isika olombelona tany ivelan'ny sa mba ho velona. Nanombokatreo dia niamafy ny fiainana ary ny fahoriana sy ny hatsembohan'ny tavantsika no manjary tsy maintsy azahoantsika hanina. Nanombokatreo ihany koa dia tsy nifanatrika mivantana tamin'ilay mpahary azy intsony ny olombelona, fa dia teny ivelan'ny vavahady, teo ivelan'ny vavahady izy ireo no nanatitra fanatitra ary mbola nanantena kosa nefa ilay fanavotana totr'Andriamanitra ao izao tontolo izao raha vantany voalavo isika olombelona. Ry mpiara-midinika namana, zao no ambaran'ny mpanoratra anankiray Ellen White hoy izy hoe teo ambavadin'ilay satsy manam-paharoa izay nodininy anjely mpiambina sy nisehony voninahitr'Andriamanitra noho ny voriany Adama sy ny zanany mba hiankohofany teo anatrehan'ny mpamorona sy hanavozany indray ny voadi-pankatoavana. Na dia tao aza ny fahalavona, tsy niala tamin'Andriamanitra ny olombelona. Tsy niala tamin'Andriamanitra ireo razam-bentsika
fa mbola nahatsiaro ilay fanompona re manantena fa mbola iverina am'loana ary zany mahafinaritra amin'ny bokyny apokalypsy toko faraky am'roapolo voalohany de mbola averin'Andriamanitra amin'ny laony ny zavatra rehetra ka isehony lanitra vaovao sy tany vaovao ary am'izay fotoana izay voalaza soratra masina be voninahitra no tamin'ny fotoana nanolorana azy indray izany lanitra vaovao sy tany vaovao zany no ampanantenan'Andriamanitra antsika ary mpiara-mianatra namana isa ary aoka ifantoka am'izany ny saina ny fanantenana ny finoana rehetra entsenkilana kosa nefa nisy ireo taranaka nisy ireo sasany avy amin'ny olombelona mba hamany ny olana amin'ny alalany iveriny eritreriny fa mety de ny fanangana ny fanjakana zay ivelan'Andriamanitra tao anatin'izany ny tao amin'ny taranako Noa no nitrangana zany toy zavatra zao voalaza amin'ny Genesis toko 10 Genesis toko 10 Genesis toko 10 ka ny andininy valo sy ny manaraka ary kosa niteraka ny Nimroda izy ny voalohany zay tonga olona mahery tambonin'ny tany izy de mpiaza mahery teo anatrihan'i Jehova ka izany no anaovan'ny olona hoe tahaka Nimroda mpiaza mahery eo anatrihan'i Jehova ary ny andohan'ny fanjakany dia Babela sy Rekariakada ary Kalne tany amin'ny tany Sinara ary nivoaka avy tany amin'ny tany zany dia nakany Asiria dia nanorona ny Ninive mba amin'ny Rehobotira sy Kala de atsika teo za nitady vahaolana ity taranako Noa ity inona zavatra nitranga tsy natoky intsony ny fitantanan'Andriamanitra ka de nanangana fanjakana anankiray nanangana fanjakana zay ivelan'Andriamanitra nanangana firenena nanangana fanjakana zay nanohitra an'Andriamanitra de nanangana ny Babela izy Babilôna taty aorina ary nanangana any Ninive nanomboka teo de nanorona firenena ivelan'Andriamanitra ny taranak'olombelona teo anatrany zavatra izany nefa dia nanangana firenena anankiray Andriamanitra izay everin'Andriamanitra fa mba hamonjena ny taranak'olombelona zay lavino ny fahotana de nifidy izy mba hitondra ny anarany ary nifidy mba hitondra fahazavana ho an'izao taranaka rehetrarehetra izao de niantso any Abrahama Andriamanitra mahafinaritra fa na de ao anatin'ny taranaka lavo aza de manana olona tsona mandrakariva Andriamanitra natson'Andriamanitra i Abrahama mba hiala am'ireo firenenareo mba hiavany amin'izy ireo hitondra ny fahazavan'Andriamanitra zao no voalaza amin'ny toko 12:1 ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama mandehana miala amin'ny taninao sy niavanao ary ny trano rainao akany amin'ny tany zay asehoko anao dia atonganao firenena lehibe ao sady hitay ianao sy ahalehibe ny anaranao ary fitahina tokoa ianao ary hita zay manisy soanao ao fanozona zay manosona anao ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ary mpiara-midinika namana nanangana firenena anankiray Andriamanitra hiavaka amin'ny fanjakan'olombelona zany ny tanjon'Andriamanitra ka de niantso any Abrahama izy ary ny tanjon'Andriamanitra de zao ny tsy hananana izy ireo mpanjaka akoatra n'Andriamanitra Andriamanitra mantsy ny mpanjaka ny mpanjaka natsangana ty firenena ity i Abrahama no nitarika azy natsangana Israely mba ho fitahina ho an'ny firenena rehetra de zao no lazain'ny tompo zao no lazain'Andriamanitra tamin'ny izany taranaka zao ny bokon'ny Deutéronomie toko 4 Deutéronomie toko 4 Deutéronomie toko 4 ka manomboka eo amin'ny andininy 5 sy ny manaraka de zao no voalazany indro efa nampianariko didy sy fitsika ianareo araka zay efa nandidiny Jehova Andriamanitro mba harainareo any amin'ny tany zay efa idiranareo olovana koa tandremo
ary ataovy zany fa izany no fahendrenareo sy ho fanananareo saina eny mason'ny firenena samihafa fa andre izany lalàna izany rehetra izany izy ka na hoe olona endry sy manatsaina tokoa io firenena io. De zao ny toyny aty ambany manao hoe kanefa kosa mitandrema ianao ka tandremo tsara ny fanahinao fa andreo adininao ny zavatra zay efa hitany masonao amin'ny andro rehetra ienanao ka ampafantaro zanakao sy ny zafinao. Izany nisy fandaminana napetrak'Andriamanitra tamin'ity firenena ity satria tian'Andriamanitra mba hijoro vavolombelo anivon'ny fiarahamonina nisy tamin'izany fotoana izany ny taranak'i Abrahama. Firenena iray manontolo, firenena mirahina, firenena miara-miasa amin'Andriamanitra no tanjon'Andriamanitra mba haneho ny voninahiny sy ny toetrany eo amin'ireo firenena zay tao niala tamin'Andriamanitra. Kanefa na izany zany aza dia nomeny didy sy fitsipika ary ho tandremany tsara, mba ho tandremany tsara. Ry mpiara-mianatra namana isany, Andriamanitra dia miantso antsika mba aneho ny toetra n'Andriamanitra. Araka hitantsika zany zany dia zao araka ny drafitr'Andriamanitra hatrany am-piandohana dia tsy natao hanana mpanjaka olombelona an'Israely, Andriamanitra ny mpanjakany. Zao ny mahazatra antranga niena tsikelikely teny an-dalana teny ny finoan'ireto Israelita ka nanjary naniry ho tahaka ny firenena hafa izy dia mba naniry any kio ny mba hanana mpanjaka eo aminy. Zao no voalaza ny tantaran'reto firenena reto amin'ny bokin'ny Samuel voalohany. Samuel voalohany 9 ka ny 1 ina zatra nyseho. Ary rehefa antitra Samuel dia ny zanany no natao mpitsara ny Israely. Zavatra nitranga dia zao antitra Samuel no mpitsara no mpaminany teo amin'ny vahoaka Israely tamin'izany fotoana izany. Indro antitra izy ary ny zanany no andimby azy. Ina nefa zatra nitranga ny 17. Nefa ny zanany tsy nanaraka ny diandrainy fa nively nitady vola mankarena ka nandray kolikoly sy nanao fitsarana miangatra. Hitan'ireto lohan'Israely zany toy zavatra izany. Dia indro izy fa nanatona ny Samuel eo amin'ny 15 ka nao taminy hoe indro efa antitra ianao ary ny zanakao tsy nanaraka ny dianao ka manendre mpanjaka ho anay hitsara anay tahaka ny firenena rehetra. Adino reto loholon'Israely fa Andriamanitra no mpanjaka. Adino izy ireo fa Andriamanitra no mpanjaka. Indraindray dia adinonao no mampanjaka ny mpanjaka an'Andriamanitra ka mitady vahaolana any amin'ny toerana hafa isika. Dia hoy navaliny Samuel amin'ny 15 fa tsy sitraky Samuel nanaovan'ny olona hoe ome mpanjaka izahay hitsaranay. Dia nivavaka tamin'i Jehovah Samuel. Ary hoy Jehovah tamin'i Samuel, ino ihany ny tenin'ny olona amin'izay rehetra lazainy aminao fa tsy ianao no laviny fa izaho no laviny tsy hanjaka aminy. Ny fifidianan'ny olona mpanjaka dia tena fandavana an'Andriamanitra. Matiakatahaka ny firenena hafa zay manana mpanjaka. Kanefa dia zao na izany na tsy izany aza. Dia hoy ny tenin'i Jehovah amin'ny 7. Ary ankehitriny ino ihany ny teniny. Kanefa lazao aminy maromarina ka asehoy azy ny ho fanao ny mpanjaka zay hanjaka aminy. Hoy Jehovah izay raha zay ny fikasany, zay no safidiny, ekeo ihany no teniny. Kanefa na izany na tsy izany aza lazao amin'izy ireo ihany ny zavatra mety hitranga amin'izany hoe mpanjaka hitantana izany. Nambaran'ny Samuel tamin'ny olona ary ny zavatra hitranga raha hividy mpanjaka ny olona. Ary voalazany teo fa hisy olana hitondra fahoriana ho anareo ane zany. Eo amin'ny 9:20 dia hoy Samuel manao hoe ary hitaraina zany amin'izany andro zany anareo no ny mpanjaka anareo izay novidianareo anareo fa Jehovah tsy hamaly anareo amin'izany andro zany. 9:20 kanefa tsy nety niaino ny tenin'ny Samuel ny olona fa hoy izy hoe tsia aoka ihany izy mpanjaka anjaka aminay. Ry mpiara-mianatra namana isany, zany no
safidy raisika olombelona indraindray de misy safidy tsy mety ataotsika olombelona fa Andriamanitra manaja ny safidy de nekeny. Amin'ny andiny faharoa hoy Jehovah tamin'ny Samoela, ino ny teniny ka manendre mpanjaka ho azy. De zay ny zavatra nisy ry mpiara-midinika namana, tena fandavana n'Andriamanitra tsy hanjaka ny vahoakany ny fangatahana mpanjaka eto. Ny fangatahana mpanjaka nefa de atonga fahoriana, ary ny fangatahana mpanjaka de tsy hitsinjo ny tombotsoan'ny hafa fa ny mpanjaka de hitsinjo ny tombotsoan'ny tenany. Saingy zao nomena azy izay nangatahana. Hoy Jehovah hoe omeo azy, omeo mpanjaka izy. Ry mpiara-midinika namana, ry mpiara-mianatra namana isany, androany nefa tiako nilaza amintsika fa manana andraikitra ny vahoakan'Andriamanitra manoloana ny firenena izay misy antsika. Ny tanjon'Andriamanitra tamin'ny voalohany mantsy tamin'ny nanorenan'ilay firenena izay niantsonan'i Abrahama, Israely zany, de tsy niala meloka izao tontolo izao fa ny mba hamonjy izao tontolo izao. Ny fisian'ny Israely de nataon'Andriamanitra mba hanasongadinana ny toetran'Andriamanitra, ny fahamarinan'Andriamanitra, ny nanorenan'Andriamanitra ny fireneny de mbo fitahiana an'izay manodidina azy. Zavatra nitranga tokoa raha toto ka tena nanao n'izay nasaina nataony tokoa ny Israely, de tena nanatona tam-pihavanana ny firenen-kafa ka nitady ahafantatra misy kokoa ny momba an'Andriamanitra. Saingy fa nitotongana ny ara-panahin'ny fiangonana ka tsy tratra ny tanjony. Ary zany indrindra no nandefasan'Andriamanitra ny zanany, fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana Jesosy Kristy, ry mpiara-mianatra namana isany, no nomen'Andriamanitra ho fanehoana faratampony ny toetrany. Mazava loatra ilay hany olombelona naneho zany tamin'ny fomba tonga lafatra indrindra de Jesosy Kristy no nasain'Andriamanitra nitarika ilay fiangonana, ilay firenena tateory. Ny tanjon'Andriamanitra de zao, ny tanjon'Andriamanitra teo amin'ny fanorenana ny fiangonana de ny mba ahatonga ny vahoakan'Andriamanitra hitona ny mpanota ho eo amin'ny Kristy. Tsy olombo vitsy voafantona akory no tomina, fa ny olona izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena ary samy hafa fiteny ny olona rehetra. Zany no hitoriana ny afatry ny anjely telo amin'ny bokin'ny Apokalipsy 4:10 manomboka amin'ny andininy 9 sy ny manaraka rehetra. Ary natsona ireo vahoakan'Andriamanitra reo ho fanazavana ny jentilesa. Amin'ny nomeri 4:10 andininy 7:20 de natsona ilay vahoakan'Andriamanitra, ilay vahoakan'ny Israely, ilay kristianina ankehitriny mba hivavaka ho an'ny firenena. Ao amin'ny Isaia 2:20 de natsona isika, natsona izao sy anao ho fahazavana ho an'ny jentilesa. Ao amin'ny Apokalipsy 4:20 andininy 1 hatramin'ny andininy 4 de natsona isika hiantso ny olon'Andriamanitra hiala ao Babilôna, hiala amin'ny faharatsiana ka hiverina eo amin'Andriamanitra. Raha fitinina ny dinika ny fanaovantsika androany de hitatsika teo ny androan'ny firenena, de hitatsika ihany kio ny firenena izay nofidin'Andriamanitra, hitatsika teo ny tantaran'ny Israely izay niembotra ka nanjary nifidy mpanjaka ho azy, ary vokatr'izay fiamiorana zay de nanangana firenena ho vahoaka Kristy de ny fiangonana zany, ary meny andraikitra ireo olom-boafidy ireo. Ny andinina tao taditsika de manasa antsika mba hanokatra amin'ny Daniela 7 ka ny andininy 4:10 no amarana antsika azy. Daniela 7, Daniela 7 ka ny andininy 4:10 de zao no tenin'Andriamanitra, hoy izy hoe, ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy. Jesosy io voalaza io nomena fanapahana
sy voninahitra ary fanjakana Jesosy. Jesosy no mpanjaka de hoy ny toyny mba hanimpony fokom-pirenena sy ny firenena ary samy hafa fiteny rehetra azy, ary ny fanapahany de fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka, ary ny fanjakany tsy ho rava. Re mpiara-mianatra namana isany tsy ho ela ho tanteraka izany. Eo ny 1:7 zao ny fahitana ny mena mpaminany Daniel, ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho, ary indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny raony lanitra dia napanakekeny teo anatre. Ho avy ilay mpanjaka ny mpanjaka. Ny firenena rehetra ho levona, fa ny fanjakany Kristy, ilay firenena naoriny Kristy de toetra mandrakizay. Andriamanitra le hanampy antsika tsirairay avy ka samby anana hitahita isika mba ho ao am'izany fanjakana zay Kristy ny mpanjaka, fanjakana tsy ho rava mandrakizay, fanjakana maharitra tsy ho rava intsony, hitoetra ao am'le fiainana mandrakizay. Ireko mba izany no mba ventsiventsiponao, zany no etaeta antsika rehetra ka tonga antsika hifikitra mandrakariva amin'Andriamanitra. Ny tompony ombanao indray de mirary sabata mahafinaritra ho anao amin'ity androany ity. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay zay any an-danitra mpisaotranao izahay no ny fitiavanao anay ka afaka nandinika ny teninao zahay ny amin'ny firenena, ka nampafantarinao anay ny andohan'ny firenena sy izay nataon'izy ireo, ary teo ihany koa nefa ny nifitiananao firenena mba ho fahazavana ho fitahina ao am'izao tontolo izao. Ary ankehitriny de mbola manana vahoaka voafidy ianao mba hitondra izany fahazavana izany. Irenay Tompo mba ho anisan'izany izahay tsirairay avy. De apetraka ampelantananao ny fiainanay sy izay mahasoanay. Ny vavaka tononona sy angatahana amin'anaran'i Jesosy irery any. Amen.